ny bokin'ny Genesisy fototry ny faminaniana. Inao amarana antsika indray ny herinandro iarahantsika eto androany, mbola manasanao aharitra hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika, ilay efa maty ka velona indray, no ifampiarabana amin'izao maraina izao, ary anolorana ihany koa ny firarian-tsoa ho antsika tsirairay avy, tapaka sy namana, mpiara-midinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy tompoko. Ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Dia ary iaraka ivavaka isika raha marana izao herinandro ny dinidinika izao isika rehetra. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa mbola manana tombotsoa lehibe mena afaka hiaraka andinika ny teninao. Menao anay ny tombon'andro fahavelomana noho ny famondramponao, fa dia misaotra Andriamanitra. Mangataka anao anefa izahay amela ny elokay, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Miaiky fa meloko izay Andriamanitra, ary mangataka anao mba anadio anay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, dia mangataka ny fanenao masina, ilay fanahy mpitari-dalana, ilay fanahy mpanazava mba hitarika izao dinidinika izao, ka tsy ho fotoana verimaina izao fotoana izao, fa ho fotoam-pitahiana kosa ho anay tsirairay avy. Amin'anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny bokin'ny Genesisy fototry ny faminaniana. Fantatsika tsara fa ny Baiboly dia misy boky 600. 700 mahery eo ny mpanoratra izay nanoratra azy. Ary nandritra ny 500 taona nelanela ny vanim-potoana nanoratana azy ireo. Kanefa ny mahafinaritra sy ny mahalasa saina, isaorantsika n'Andriamanitra, tsy misy mifanipaka na mifanohitra ny teny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fa kosa na izany na tsy izany aza, misy teny anankiray aty amin'ny boky hafa, dia azavaina ny boky hafa, izay ilay hoe bokin'ny faminaniana. Ary ampirisihana mandrakariva isika andinika izany. Ny boky niarahantsika tamin'ny nandritran'izay herinandro izay, fa tao anatin'ny boky io na ahitantsika ilay zanak'ondry, nahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ary nahitantsika ny vokatry ny faharatsiana teo amin'ny fikomina ka niteraka fahafatesana tamin'ny alalan'ny fitaka natao ilay menarana. Fa nahitantsika ihany kosa nefa ny drafim-panavotana izay nomen'Andriamanitra, ka nahatonga ny apôstôly Jaona hiteny amin'ny Jaona 1:9 manao hoe: no ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona, ka dia hoy izy, endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Nampafantarina antsika fa ny vahaolana io natrehan'ny toe-javatra rehetra dia Jesosy irery ihany. Fantatsika tsara teo tendrombohitry Moria no nilazany Abrahama tamin'ny mponina tamin'ny Isaka rehefa nametraka fanontaniana manao hoe: endro ny afo, endro ny kitay, fa aiza kosa izay ondry? Dia hoy Abrahama mantsy azy hoe: Andriamanitra no ahita. Andriamanitra tokoa no mahita ny vahaolana io fiainantsika tsirairay avy. Hoy ity mpanoratra anankiray, Ellen White no anarany. Hoy izy hoe: ny ankamaroan'ny fivavahana izao tontolo izao dia toa mianina amin'ny fanazavana hevitra. Misy fivavahana lehibe kosa nefa ny fivavahana kristianina, izay miorina lalina amin'ny tantara. Ary marina izany. Ny fivavahana kristianina dia miorina amin'ny tantara, ary ny tantara dia Andriamanitra no nametraka azy. Dia ny tantara ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona eo amin'ny tantara manontolo ny Baiboly izany. Eo ihany koa ny fivavahana kristianina dia ny fandiniana izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany amin'ny olombelona, ary mampianatra antsika zavatra be dia be, betsaka
momba ny toetra n'Andriamanitra zay tsy miova fa maharitra mandrakizay. Indraindray nefa dia mitaraina ihany ny kristianina sasany ny mandrehafatra mitovy hatrany izy ireo. Toa mandrehafatra mitovy. Ka mamazana rehefa torina amin'ny rehetra ny afa-paminaniana mampiavaka dia izao mieritrehitra fa efa nandreha zany ka tsy misy zava-baovao ampianarina. Ry mpiara-midinika namana, ny tenin'Andriamanitra dia vaovao isan'andro isan'andro. Tsy miova, marina fa tsy miova sy marina ny afatra entina kanefa kosa zava-baovao isan'andro isan'andro satria isan'andro isan'andro mantsy dia avaozina ny famonjena, avaozina ny famonjena ny drafim-panavotana omen'Andriamanitra antsika. Tsy miova Andriamanitra. Tsy miova ny afatra omen'Andriamanitra antsika. Tsy miova ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary zany ny antony ilazana amintsika ankehitriny. Ampirisihana antsika andinika isan'andro isan'andro ny faminaniana. Ary voalaza fa ny faminaniana dia mitarika antsika mba ahita ny drafitry ny famonjena zay omanin'Andriamanitra antsika. Ka na dia mamitaka aza Satana, Andriamanitra kosa mitaona antsika mandrakariva amin'ny lalan'ny famonjena. Koa raha niatrika iny herinandro iny isika ka nafantarantsika ny fitantan'Andriamanitra sy ny fanomezany vahaolana ny fiainantsika dia nirina dia izao ho toy antsika hatrany antranany ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ka dia Tompony kombanao, hitantananao izy. Ka ny tontolo andronao androany dia ho tontolo andro atsapahanao fa miara-dalana amindray ianao satria ianao efa nanolorany ny zanany mba ho faty hamonjena anao. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra ary mbola manasa anao indray raha sitrapon'Andriamanitra dia mba hiaona indray antsika amin'ny herinandro manaraka. Tompony hombanao, ny Tompony hombantsika tsirairay avy. Iaraka hivavaka arsika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izahay fa afaka niatrika iny herinandro iny ka nandinika ny loha hevitry ny teninao izahay. Nampafantaranao anay ny toetranao izay tsy miova. Nampafantaranao anay ilay fitiavanao dia ny fitiavanao tia hamonjy anay. Nampafantaranao anay ny fitaka ataon'ilay ratsy kanefa nampafantaranao ihany koa ny vahaolana nomenao anay. Andriamanitra, ampio izahay hitoky anao, hifikitra aminao ao amin'ny fiainanay, eo amin'ny fotoana izay mbola hivahiniananay amin'ity tany ity. Mitahiry izao mpiara-midinika ampiko izao Andriamanitra. Mitahiry izay mahakasika azy rehetra. Ianao no mahalala ny momba ny tsirairay avy ka dia ianao ilay mahalala no ametrahanay ny fiainan'izy ireo. Ianao no ahita izay ahasoa sy ahatsara azy eo amin'ny fiainany. Ampio izahay, ampio izy mba hifikitra aminao. Ny vavaka tononona sy angatanay amin'ara Jesosy Riliany. Amen.